Jesu Kristy tompo. Alahady fahatelo ambin'ny folo amin'ny Trinité aloha. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny perikopa. Fanekena taloha bokin'ny Salamo. Salamo fahadimy amby roapolo ho vakina manomboka amin'ny andimy voalohany. Ary avy amin'izany manakinana ny tokoteny. Anao Jehova no anadratako ny fanahy. Andriamanitro, ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao. Fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafatalo ny lalanao aho Jehova, ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitry ny famonjenay, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovy ny antranao sy ny rafonao Jehova, fa hatrizay ireny. Aza ny fahotany ny fahatanjako, na ny ratsy nataoko no tsarovanao. Fa aoka ho araka ny famondraponao no ahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehova. Ho tohitanao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy voalohany nosoratan'ny apôstôly Petera. Petera voalohany toko fahaefatra ho vakina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ry malala, azagaga no fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsam-patoetra, ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hirafirafonareo indrindra ny fisehoan'ny voninareo koa. Sambatra anareo raha ratsiana amin'ny anaran'i Kristy. Fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo izany, satria mpamono'olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpirarany amin'ny olona. Fa raha misy mijaly satria kristiana, dia aoka tsy homenatra izy. Fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny avy atombon'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ary raha miantomboka amintsika izany, dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no anolora ny fanahy ho an'ilay matoky, dia ny mpanao azy. Ho faranana amin'ny filazantsara-masina araka ny Matthieu toko 7:20.
ho vakiana manomboka amin'ny andininy fahafito amin'ny dimapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Izany lehilahy izany dia nakany amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nasain'i Pilato mena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofonosiny arizy madinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolamby. Ary rehefa nanampy vato lehibe ho eo amin'ny varavarany fasany izy, dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifiny fasany. Masina ny tenin'ny Tompo. Raio dia mbola mankasitraka anao indray izahay fa mbola nahazo anjara tamin'ny teninao masina indray ianao. Mampianatra anay tokoa izany teninao izany fa momba nay vavolombelonao tokoa ianao ka tsy hanany amin'izay mety hiatra aminay izahay eo am-panaovana ny asanao. Tariny fanahinao masina ary izahay raha ihay ny afatra avy aminao, ary koa mpanomponao izay mitondra ny afatrao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.